Vita indray ny sabata iny, ary matoky ny tenako fa ianao zay manaraka izao fandaharana izao dia nandray fanampiana betsaka avy amin'Andriamanitra. Hiatrika herinandro vaovao isika koa andeha hametraka ny fiainana indray ompiran-tanan'Andriamanitra, satria zava-dehibe no omen'Andriamanitra izay rehetra mitoky aminy. Misy teny anankiray ty atolotra anao, entinao hamakivaky izany herinandro izany ao amin'ny Salamo 8:20 manao hoe: Jehova hanome hery ny olony, Jehova hitahy ny olony amin'ny fiadanana. Omen'Andriamanitra nao hery ianao, omen'Andriamanitra fitahiana ianao, omen'Andriamanitra fanampiana ianao amin'ny asa izay ataon'ny tananao, ary dia hanam-piadanana ianao, hamakivaky ny herinandro koa rahasoanao hotahian'Andriamanitra ny fiainanao manokana. Andeha hivavaka isika. Raha io makasitraka anao noho ny fitantananao ny fiainana ka nafahana niatrika ny sabata. Ankehitriny dia hiatrika indray ireo asa mandrara. Tompo, aoka hotahianao izao rehetra mpanomponao ireto izay miaraka manaraka izao fandaharana izao, ka hanam-piadanana izy satria ombanao. Omenao hery izy, omenao fahendrena ary omenao fitiavana mba hahitaka ny tiavanao azy. Tompo, irina indrindra dia tonga ny fiainanay, ho ampoky ny fahasoavana avy aminao, amin'ny anaran'i